Faly miaraba anareo ny tenako pariferako tondrina no anarako an'izay mbola tsy mahafantatra. Nanao ity vidéo ty sy ny vidéo hafa izay mbola ho avy eo amalina ny fanontanianareo izay mangataka toro-hevitra amiko amin'ny tokony atao amin'ny lafiny fanatanjahantena moa zany ny resaka eto. Fanatanjahantena haiady indrindra indrindra. Maherin'ny 7 taona no niangaliana izany taranja fanatanjahantena haiady zany. Anisan'izany ny boxe anglaise, boxe française, kickboxing, ny boxe thaï, ny boxe de rue na ny self défense moa zany, défense de rue. Efa niangaliana ihany koa ny pancrace, ny kempo ary ny MMA. Ny traikefa izay azoko sy ny anarako tanatin'ireo moa zany no zaraiko aminareo. Ny fanontaniana voalohany hovaliako dia mikasika ny hoe ahoana ny fomba hanatsarana ny vovokaina na ny cardio. Betsaka ianareo no nanontany anahy an'izay. Misy fomba maromaro entina hanatsarana an'io cardio io fa fomba anankiroa no entiko aminareo eto dia ny mihazakazaka na ny manao saut à la corde. Azo atao koa ny mandihy ohatra. Fa ireo anankiroa ireo no resahako aloha amin'ity voalohany ity. Ny fototra moa zany dia mihazakazaka na anaty trano na ivelan'ny trano na anatina stade. Anaty trano ohatra ny mihazakazaka amina tapis roulant. Ivelan'ny trano moa dia eny amin'ny arabe na mianika tendrombohitra na ohatran'izay. Ny saut à la corde moa zany dia na atao anaty trano koa, anaty salle na ivelan'ny trano amina stade na ohatran'izay. Misy mihazakazaka amina halavirana fa metimety kokoa raha atao amina fotoana ilay izy. Ohatra hoe 15 minutes, 20, 30 minutes dia miakatra hatrany hatrany. Misy ohatra zao manao saut à la corde 15 minutes fa efa mahasolo hazakazaka 30 minutes izay. Dia ny hazakazaka indray misy manao hoe 30, 35, 40, 60 minutes. Misy raha mihoatra an'izany moa ny sasany arakaraka ny tanjona apetraka moa zany inona ilay tanjona tiana hatongavana. Tsy maintsy mametraka tanjona foana isaky manao zavatra dia miezaka tsikelikely manatsara hatrany ilay tanjona apetraka iny. Tsy miabandona, tsy kivy. Asiana jus de fikrizana kely ilay izy zany dia alefa tsikelikely ilay izy fa tsy tonga dia atao indray manezaka. Azadino manao fanafanantena alohan'ny anaovana ny fanazarana. Fanazarantena moa zany. Dia aorianan'izay ny étirement. Mila manao échauffement zany zay vao manao ilay exercice zay vao faranana amin'ny étirement. Dia ilaina ny misotro rano aloha mandritra ary aorianan'ny fanazarantena. Arakaraka ny olona ihany ilay habetsaky ny rano. Misy misotro hoe atsasa-litra, misy misotro 1 litra, misy misotro 1 litra sy tapany. Toro-hevitry ny manam-pahaizana moa zany dia hoe tokony misotro rano 1 litra sy tapany isaky ny manao fanazarantena zany. Dia ny saut à la corde moa zany araka ny teneniko teo hoe io ny tena tsara indrindra. Indrindra ho an'ny olona hoe manitsana poids zany saut à la corde anisan'ny tena tsara indrindra. Araka voalazako teo hoe raha manao saut à la corde 15 minutes ianao efa mahavita hazakazaka 30 minutes izay. Dia arakaraka ilay tanjona apetraka ihany koa hoe misy zany hazakazaka fohy-ezaka. Zany hoe mafimafy kokoa io. Misy ny hazakazaka amin'ny antonony. Zany hoe mitombotombo kokoa indray ny miekena kokoa ny hamafisany fa kelikely ny halavany zany. Ary misy ny hoe lava be misy ny hazakazaka ary kelikely kokoa ny hery miasa ao anatiny zany. Mbola ho resahantsika moa izay mikasika an'ireo zavatra anankitelo ireo amin'ny fotoana manaraka fa fidiny kely zany hoe raha hanatsara ny vovokaina ianao na ny cardio dia ny tsara indrindra ny saut à la corde. Ny fototra moa ny hazakazaka fa arakaraka ny fahafahamanao ihany io. Raha misy fanontaniana na fanamarihana na tsikera dia afaka raisiko foana zany dia misaotra antsika. Mazotoa ary.